Saly miarabanao zay ato amin'ny radio Antsoina Filazana Tsara tonga amin'ny fampahalalam-baovao isika manasanao naraka izany hatramin'ny farany. Ny hanomboantsika ny vaovao eo amin'ny lafiny finoana. Tontosa omaly fa 20 ny volana septembre ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny voix de la jeunesse ny FMN ao amin'ny fiangonana adventiste. Vaovao taterina manabe mitombo ny tsy fanomezana ndraikitry ny tanora eo agnivon'ny fiangonana no antony mahatonga azy ireo tsy tamana ao am-piangonana ankehitriny raha ny eo agnivon'ny fiangonana adventiste no resahina. Noho izany dia mila omena setra izy ireo eo agnivon'ny fiangonana amin'ny mahatanora azy mba ahafahana mitaiza sy mitazona azy ireo. Mitazona voix de jeune dia ny ahatonga ny tanora hifankatia sy mpamitarika eo amin'ny Jesosy matetika amin'izao ny tanorantsika vahaolana zavatra ivelany satria tsy omena sehatra izy ao am-piangonana mba hialana amin'izay sy manana azy ireo amin'ny fiainana tanora anangonana dia hampandraisana anjara izy ireo omena sehatra amin'ny mahatanora azy atao izay hatamana azy ao am-piangonana atao izay hatamana azy ao anatin'ny fikambanana tanora. Marihana fa tsy eto Antsiranana ihany no anaovana ity hetsiky voix de jeune ity fa misokatra manderina ny FMN mba ho famonjena ny hafa ka programme maro samihafa no indesin'ny tanora manamarika izy ity manerina ny FMN hoy pasteur Christelle Fanal taleny département miadidiny tanora ato amin'ny FMN. Eo anivon'ny tanora zoky dia le hetsiky hoe voix de jeune aty amin'ny FMN marina hoe efa ampamaranana ny taona atsika tsy midika hoe vao zao ve ilay tanora vao anatanteraka zay hetsika zay efa nanatanteraka io hetsika ihany ny tanora hatramin'izay fa ilay hetsika zay ataon'ireo andian'ny tanora izay miara-miasa amin'ny division eo anivon'ny fandaminan'ny fiangonana adventiste no nisokafana iniany ity dia isorana an'Andriamanitra ary nisaotra azy fitomianada zay nanaiky ampatsorana mirotsaka ao anatin'izany équipage-na jeune nanatanteraka zay asa zay mety mametraka fanontaniana ny olona hoe inona moa zany hoe voix de jeune zany. Ny voix de jeune araka zay ny anaran'izay dia feon'ny tanora izy io ny feon'ny tanora dia tsotra araka zay fanambarany baiboly dia zao famonjena ny hafa zany voix de jeune feon'ny tanora zay mamonjy ny hafa ary asa fitoliana zany no tegna hoe fototra ao anatiny zany hoe voix de jeune zay ka zareo zao zany ampimaigny mety misy asa fitoliana maro samihafa ny atao na conférence ny atao na mety misy karazana séminaire mety misy karazana activité sociale ataon'izy ireo mba ampitodika ny olona ny amin'ny famonjena mety misy taridalana maro samihafa no iresan'izy ireo domaine maromaro no napetraka aty amin'ny FMN hiasa ry amin'ny domaine universitaire ry zareo hiasa eo amin'ny domaine d'église koa ry zareo ary hiasa koa ry zareo anivon'ny fiarahamonina dia ho hitatsika eo ny fahatanterana ao anatin'ny fotoana fohy no hanatanterana ry zareo zay asa zay raha niany izy sokafana dia antenaina fa amin'ny volana novembre dia efa anatin'ny manao clôture sahady koa tsika fa amin'ny taona ho avy indray dia mety tsaratsara kokoa zany mba mety mohatra lavitry ny aza ny activité zay hotanterana ankasitrahana ireo ray aman-dreny avy any amin'ny division ankasitrahana ny union zay nitsinjo ny amin'ny fédération africana nampitosika amin'ny fanatanterana izay asa zay ankasitrahana koa ny mpitantanasa ty amin'ny FMN miaraka amin'ireo membre comité zay nanaiky ampatsorana indrindrandrindra reo tanora mba miatsika fiangonana rehetra miaraka nanoana koa Andriamanitra omba azy tany azy ireo amin'izay abitsy andraikitra zay raha fifaliana lehibe ny any tia niarahana tamin'ny ambassadeur sy nene maro samby ene maro nanome voninahitry ny fotoana dia efankasitrahana itahiatsika rehetra amin'ny tompony faniriana mba hatonga azy ireo tanora vano na ara-vita be amin'izany asa zany rehefa avy ny tompontsika dia ho satrona satro-voninahitry ny fiainana aby atsika mianakavy. Ny eo amin'ny lafiny fitaterana kosa hiakatra 1500 ny frein bajaj eto Antsiranana manomboka ny voalohan'ny volana oktobra ho avy izao raha fanambarana izay nataon'ny mpitarika kanefa manoloana izany rehetra izany manohitra izay hevitra n'ireo mpitarika ny mpitondra bajaj ny ao amin'ny commune urbaine de Diego-Suarez. Ndao tsika vetrany ny fanadindina izay tateriny namanabe mitombo Arlay. Hiakatra ho 200 ariary ny frein bajaj amin'ny Antoandro
ary 4,000 ariary kosa amin'ny aligny manomboky ny voalohany volagna oktobra 2020 sy 2020 ho avy izao. Matsiaro maty antoka ireo chauffeur noho ny fameragna ny frein taxi ho 1,000 ariary raha ny fagnambaragna nataon'izy ireo. Hitatsika angamba affichage amin'ny bajaji maromaro agny izay mitombo isan'andro satria tsy hiaraka amina marozana bajaji ty zegny ametika izy jiaby agnatin'ny andro araiky. Dia magnambara le affichage fa à partir ny 1er octobre 2022 ty miakatra 1500 ariary zegny tarif forfaitaire ny bajaji. Manoloagna zay moa tsy indriako eto fa magnara-dalagna ny raha atao satria magnaraka disposition ny loi 2004/053 ao amin'ny article 9 sy article 21 izay magnambara tsara momba fomba fandrindragna tarifiny bajaji. Igny no nienganay nagnapetraka le tarif vaovao. Tsy indreko fa lalagna velogno no lalagna nindesigny nampiatra io tarif vaovao. Manologna ny fampiakaragna ny frein bajaji ho 1500 ariary amin'ny atoandro ary 2000 ariary amin'ny aligny manomboka ny voalohany volagna oktobra zay noresin'ireo mpitatitra eto an-tampon-tanànan'ny Antsiranana dia tsy nanaiky ary manohitra izany zato isan-jato ny avao amin'ny commune urbaine d'Antsiranana. Mijanona ho 1000 ariary ny frein taxi eto an-tampon-tanànan'ny Antsiranana hoy izy ireo. Hoy izy fepetra ho resin'ireo avy ao amin'ny commune urbaine d'Antsiranana ho an'ireo chauffeur izay amin'ny mampiakatra izany frais izany ary afara amin'ny fangalagna ny kapasité mihitsy. Marina fa misy ny affichage ekan'ny bajaji magnambara hoe fa 1500 ariary ny bajaji manomboka 1er octobre amin'ny atoandro fa amin'ny aligny 2000 ariary. Tiako marigna eto aminareo vahoaka jiaby dego fa tsy la commune nampiakatra io bajaji io fa ny zavatra natao taondrohay fo. Ny commune mbola 5000 francs 1000 ariary ny bajaji zegny avy aty amin'ny commune. Ka raha ohatra misy mampagnefanareo 7500 francs na 1500 ariary mandehana amin'ny commune andeso numéro bajaji mampagnefanareo zay fa ramassenay ny capacité ary manomboka zao koa andefa police commune zahay zay bajaji misy affichage mampiakatra bajaji retirenay ny capacité de chauffeur. Zay zegny no avy aty aminay ka anareo vahoaka n'Antsiranana jiaby satria ny tanjony meha vahoaka no jereny. Voalohany aloha raha mpiakatra ny frais ny mpamana taxi tokony miconsulter ny autorité zay an-tanàna. Manana préfet tsika eto, manana gouverneur tsika eto, manana commune tsika zahay moa zany dia eo ihany koa zany solontegna ny mpanjifa na ny consommateur. Manana coopérative ihany koa ireo jiaby entité jiaby zany tokony miaraka mitambatra dia io no mamoaka hoe nampiakary ny frein bajaji na tsy ampiakary. Fa raha tsy mandalo amin'izay procédure nilazaiko teo tonga dia fa tsy valable zany aminay ary tsy ara-dalàna. Zay ny azoko ambara ka raha ohatra ka nagnantso zahay zareo, nagnantso ny autorité ireo, nagnantso préfet, nagnantso gouverneur, nagnantso ny consommateur, zay izy nazo ekeny ary nagneky le autorité. Fa tsy zany fa zareo tagny nikonikoninan'le izy ary moa ve misy procès verbal la mazava tsara zany délibération zare zany à l'issue le procès verbal igny zany no entigny dia miadevitra amin'ny autorité hoe zao nitapaka ny atam'le izy. Fa raha tsy zany tonga dia mandeha ila zany dia tsy mety ka. Anareo manao mitany hoe ino ny fepetra zay ho resaka izy le fanovolagn'ny maire par intérim teo tsy maintsy miprocéder amin'ny retrait de capacité zay. Ny eo amin'ny lafiny fandriam-pahalemana kosa fiainan'ireo manamboninahitra sy ireo manamboninahitra lefitra eo amin'ny gendarmerie natao teto Antsiranana. Vaovao tanterina manabe mitombo. Mba ho fagnatanteragna ny baiko
avy amin'ny secrétaire général miadidiny gendarmerie nationale dia nagnatanteraka fivoriagna ireo manamboninahitra sy manamboninahitra lefitra eo anivon'ny gendarmerie pirenena ato amin'ny faritany Antsiranana ny zoma fa 20 ny volana septambra lasa igny mba ho fametrahana ny paikady ahitana fandriampahalemagna maharitra amin'ny alalan'ny tagna maro ny fandriampahalemagna no tanjogno tamin'ity fihaonana ity. Tapitra ny vaovaontsika isorana anao nanaraka zanatra amin'ny farany isorana namana be mitombo mitatra ny vaovao iny ary isorana kosa ny teknisiana izay nikarakara sy natontosa ity vaovao ity. Ka manao velomatoa.